De faly miarabantsika rehetra ny anatin'ny tokantrano andray ny tenanay izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao sy mahitanay amin'ity anio ity feno fifalinana ny fanahintsika rehetra ary ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika isika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana izao ny mpanompokelin'ny tompo apôstôly Andreasy miaraka amintsika eto amin'ity anio ity ary eto anilaketo ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Ya miarabantsika rehetrarehetra ny anatin'ny tokantrano any ho feno fifaliana avokoa ny tontolontsika amin'ity alina ity ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny tokantranonao ho amin'ny apôstôly Andreasy ihany koa finaritra ny tompony ombanao ary anampy anao amery anao ihany koa anatin'izao fandarana izao de faly de faly ny tena afaka mandroso amin'ny tontolo sy ny toerana zay misy ny mpieno tsirairay avy. Ya efa tafiditra mivantana eto amin'ny onjam-peotsika amin'izao ora sy fotoana izao hitondra fampianarana somary mavesabesatra ihany moa zany no ilazana azy amika apôstôly Matthieu satria lalindalina ny fampianarana androany lalindalina fa apetraka eo ampelantanan'ny fanemasina de izy no hitarika fa asaiko ampitiavana isika rehetra tena aharitra iaino sy anaraka tsara izao afatra entina manokana ho atsika rehetra izao zany ka alohan'ny tena idirantsika ao anatin'izay afatra zay apôstôly Matthieu de ivavaka isika metraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta mbola afaka mitoro ny teninao sy mampianatra eto indray izahay Tompo mangataka ny famindraponao Tompo aniraka ny fanainao masina ianao ampiteny anay ary hitondra fiainana vaovao taridalana ho an'ny isam-batan'olona izay manjoy tsy tapaka ity onjam-peo ity Tompo malalako mino fa miasa ianao ary aneo ny voninahitra manokana aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta misaotra raha io amen. Amen. Ya akasitrahana be deabe ny mpanompon'Andriamanitra nitondra izay vavaka izay araka ny teninao teo hoe hitondra fampianarana somary mavesabesatra isika ary velatra tanteraka ny fampianarana zay hoentiny eto androany ary anasana ny tsirairay avy any anatin'ny tokantrano raha azo atao moa zany tena hoe aza miala eo apototry ny onjam-peo aloha amin'ity fotoana ity ary raha mety ny hatramin'ny ankohonanao zay mety hoe mbola tsy mivavaka ary de asa somary hoe andefaso message izy mba hieno an'izao fandarana izao satria tena misy antony ny atongavantsika eto amin'ity toerana ity ampianatra sy an'olotsaina ny tsirairay avy indrindra mba ahafahana mandositra n'izany atao hoe fahaverezana izany ahafahana mandositra ny elo ary ihany koa ahafahana mandresy ireo karazana hery-maizina maro samihafa zay efa manjaka eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Milohan'ny hitondrantsika izay fampianarana izay ary de hijery tenin'Andriamanitra tsika zay hitantsika ao amin'ny Nomeria toko 7:20 ny 7:20 manomboka. Nomeria toko 7:20 raisina manomboka amin'ny 7:20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zanak'Andriamanitra velona. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay koa tondra dronono sy tantely tokoa izy ary tony no vokatra avy tany kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe de lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay ny Amalekita no monina eo amin'ny tany antsimo ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita no monina any amin'ny tany avoana ary ny Kananita no monina eo amoron'ny ranomasina sy eo amoron'ny Jordana. Fa Kaleba dia napangina ny olona teo anatrehan'i Mosesy ka nanao hoe andeha isika mihintsy mba azoantsika azy fa aresy azy tokoa isika fa hoy kosa ny lehilahy izay niara niakatra taminy tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika fa mahery noho isika izy dia nilaza ratsy ny tany izy zay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoiny dia tany izay mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra izay nihitanay teo dia olona vaventy be averiko iny ary ny olona zay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahita ny Nefilima teo izahay dia nitaranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima ary teo imasony dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo imasony.
amen amen. Iverina kely apôstôly Matio tsika moa zany zao hoe fa aty amin'ny androny Mosesy Mosesy zany efa tantara efa aty arina be mihitsy zany makasika an'ireto olona nalefany Mosesy satria ny fomba fiadin'ny Israely tamin'izany fotoana zany rehefa maka tanàna anankiray dia ny zavatra tsy maintsy ataondry zareo mandeha misafotany aloha tsy hoe ny vahoaka ray manontolo tonga dia miaraka mandeha mijery toerana avokoa zany fa tsy maintsy mandeha fa olona solotena ny vahoaka andeha isafotany mijery ny toetany zany hoe manao ahoana le tany mamokatra sa tsy mamokatra manao ahoana ny ponina ao amin'izany tanàna izany malemy sa matanjaka olona azo edivana sa olona tsy azo edivana ny zavatra napetraka Andriamanitra tamin'ny Israely nefa dia tsotra hoe sorona any amin'ny tanin'ny Egypta ny Israely dia hoentin'Andriamanitra hiakatra any amin'ny tany tondra dronono sy tantely dia ny any amin'ny tanin'ny Kananita zany teto anefa zany rehefa nanakaiky an'io tanàna ny Kananita zany hoe io ny tanàna farany idiran'ny Israely dia tanteraka le teny fikasany tanteraka le teny nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy nanafaka ny Israely tany amin'ny tanin'ny Egypta rehefa nalefa nefa ny mpisafotany dia ry Josua sy ny namany Josua sy Kaleb dia olon'Andriamanitra ireo ary nanam-pinoana sy natoky an'Andriamanitra foana zany apôstôly Matio hoe vitatsika io ary vakitsika io tanàna io satria Andriamanitra nefa nametraka teny hoe andovana io tanàna io isika fa ny ankilany kosa zay niaraka tamin'ny Josua tany ketraka rehefa nahita ny ponina tao an-tanàna ny anisan'ny tena naketraka azy dia nahitan'ireo antsoina hoe taranaky ny Nefilima ary rehefa miresaka an'izay hoe taranaky ny Nefilima zay tsika ny Nefilima dia voalaza ry amin'ny Genesis 9 ireo le fanahy izay nanambady zanak'olombelona tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Noa zany hoe talohan'ny safodrano no nahitana an'izany Nefilima zany farany dia nafatarana azy dia niaraka tamin'ny zanak'olombelona ireo Nefilima ireo ary niteraka tamin'ny zanak'olombelona tetỳ ambony tany tamin'izany fotoana zany dia ozy Andriamanitra hoe hitan'Andriamanitra fa simba ny tany ratsy avokoa ny ataon'ny olona dia nandefa fandringanany Jehova tamin'ny alalana safodrano nandringana ny zava-manan'aina rehetra teto ambonin'ny tany akoatran'ireo biby na sain'Andriamanitra nampidirina tao amin'ny samby fiara sy Noa valo mianaka fa ny akoatran'izay apôstôly Matio sy isika rehetra zay mandreanay maty avokoa ny olona tamin'izany na biby ary fa fanontaniana mipetraka dia magaga mbola nahitana taranaka ihany ilay Nefilima aty amin'ny andron'ny Mosesy zay zany ny fanontaniana mipetraka nefa ireo Nefilima reo ireo le fanamanambady nanambady zanak'olombelona tamin'ny andron'ny Noa zany hoe fa nandeha Noa vita Noa niditra ry Abrahama niditra ry Isaka niditra ry Jakoba taranaka Jakoba 12 mbola nitafiditra tao aty amin'ny andron'ny Mosesy mbola hita ihany ny taranak'le Nefilima dikan'izay zany mbola nanambady olombelona ihany zany reto fanamanambady reto aty amin'ny andron'ny Mosesy mety maty tamin'le safodrano ny zanany ohatra satria bevoka mihitsy ny vehivavy zay nalainy vady tamin'izany fotoana dia niringan'le safodrano fa aty amin'ny andro Mosesy mbola nidina indray le Nefilima satria raha ny fandehan'ny baiboly ny jerevana sy ny tantara mbola afaka niaka nidina avy any an-danitra sy tetỳ ambonin'ny tany ny Nefilima amafana azy dikan'izay zany mbola nanambady olombelona indray zany ireto Nefilima reto ireo le atsotsika hoe fanamanambady somary teboka anankiroa no ianarantsika androany tontolo ny fanahy daholo ny tena horesahantsika eto fanamanambady zany aloha ny tena horesahantsika voalohany tiana tenenao anatin'izay zany ilay fanamanambady zany ohatrany hoe tsy maty vonoana zany mihitsy apôstôly Matio naringan'Andriamanitra ihany zao tontolo zao tamin'ny andron'ny Noa fa mbola nipotra ihany ny taranany mazava be zany fa mbola nidina tetỳ ambonin'ny tany ihany izy nanambady ary reo no nampiorooro an'ireo olona niaraka tamin'ny Kaleba sy Josua nahita ny taranaky ny Nefilima antsoina hoe Anakita le lasady ngeza no avy ranjanana no mahay miady endrika ivelany fotsiny taka ny tsingetany zay ozy izy lay mpitondra tatitra teo anatrihan'ny Mosesy hoe taka ny tsingetany zay eo anatrihan'ny zany Anakita zany satria hafa nge zany hafa mihitsy tovitovy amindry Goliata reny Goliata zao telo metatra sy rainjeo ny voalazan'ny baiboly hafa nge zany sady hafa mihitsy ny ratsatanany ny ratsatongony raha sary an-tsaina am'izany jery an'ity ratsatanako ty zao raha oharina am'izany tena kely
ary zay n natonga nyreto israeliana zay miaramilana lefa isafitany ny teminy hoe tahaka nitsingetany zay natria kely be izy ao natria tsy hoe olona anankiray ngely anakita to apôstôly Mateo tsy anankiray fa olona ponina eo an-tanàna mihitsy firenena mihitsy dikan'izay zany a mbola misy ilay fanahy manambady ary io fanahy manambady io zany a be de be ny olona gejainy io am'izao tsika miresaka zao satria tamin'ny andro Noa izy no efa noezahan'Andriamanitra ny foanany fa ty amin'ny andro Mosesy mbola nipotra ihany ny taranany zany hoe efa tsy nisy safitra ntsony taoriny tamin'ny andro Mosesy tsy nisy fandringanana be ntsony tamin'izany zany hoe paritaka tanteraka mihitsy zany atramintsika miresaka zao a mbola miasa zany io fanamanambady io ny akamaroan'ny olona tena fatorany fanamanambady a ny olona tsy manambady ny tanora zany indrindrandrindra tanora zazalahy tanora zazavavy ny amatarana an'ilay tanora fa voafatitra le fanamanambady izy a de ireo olona mpanofy ratsy matetika manofy miara-matory amina lehilahy na manofy miara-matory amina vehivavy mety tsy iseho endrika aminao mivantana izy am'izao vanim-potoana izao satria ny devoly ane raha lasa nabavy malalo amin'ny tompo a tamin'ny fotoana nahafatesan'ny tompo any amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo no aza tsara niny mihitsy hoe tonga aminareo ny fahatezerana lehibe tsy nakama amin'ny ainitsony satana satria niala avy tany an-danitra izy a nalatsaka taty ambonin'ny tany tsy tany anatin'ny ranomasina efa niala tamin'ilay famirapiratany ilay endrika mahane filima azy le mamirapiratra be taloha fa izy am'izao tsika miresaka zao efa ratsy tare be lava tandroka be misy karazan'olona zany apôstôly Mateo am'le degré an'le ara-panahiny zany mety mbola latsadatsaka de ao anatina nofy izy aloha no hitany fa misy karazan'olona tena mahita mihitsy ary tena miaina ohatrin'ireny olona miaraka amina vady reny mihitsy izy miaraka amin'io fanamanambady satria fanahy manambady apôstôly Mateo anamafy kely zany ry joro vavolombelona amin'ny olona fa tao Moramanga tao tamin'ny taona 2017 teo eo nisy anabavy kely mbola vo 20 taona ary mbola mpianatra izy io de rehefa nitondra fiangonana tao izy zahay a de tafahoana tamin'io vehivavy io resaka toroteny makasika an'izay resaka hoe fanahy manambady sy ohatrohatr'izay mo fa ny tena atondian'ity vehivavy ty ny rahan'ity fanahy manambady ty a anafika an'le fiangonana zay le zavatra tanjony zany rehefa tonga tao anatin'ny fotoam-bavaka izy a matetika moa tsika misy an'ity vavaka délivrance ty foana zany hoe vavaka fanafana de niraikitra ny vavaka fanafana tao am-piangonana zavatra nitranga rehefa natao mivavaka fanafana nietika le devoly zay tao anatiny nefa ny atondiany tao zany anafika an'le fiangonana hoe ny rahan'le fanahy ratsy hoe ndana tafio taovy an'izao ohatr'izao ampidiro an'izao daholo ny tanora ao de rehefa natao ny vavaka fanafahana de nietika le devoly de nanontaniana iza moa ianao de nanontaniana teo anarale devoly fantatra de zavatra nitranga de rehefa tapitra zany lay fotoam-bavaka vita le délivrance sy ny anina de nadiadiny io vehivavy io hoe enao misy ohatr'zao sy ohatr'zao sy ohatr'zao de nazavainy am'izay le izy hoe tany an-Taninarivo izy izy no nazahoako an'io voalohany za sy ny zandroko izy izy mpiravavy zareo de manana zandro vavy izy de teo amin'ny fiandrasana taxi be ozy izy nisy lehilahy anankiray anambarana zany hoe mbola mandendeha ary miseho endrika olombelona mivantana mihitsy azy reto fanahy manambady reto fa nivoaka avy ao anaty fiara izy avy ao anatin'ny taxi be nisy lehilahy anankiray fotsifotsy sady tsara tare be de nefa nozy izy izahay miandry taxi be eo amin'ny tsisy moron'ny arabe zany de zareo miravavy rery foana no jeren'io lehilahy io de izy miravavy am'izay zany miady hoe zany tiny de hoe ndao ary fa zay resahany manokana no tiny de nivoaka io lehilahy io izy de nanatona anay araka fijoroana vavolombelona natao zany rehefa tratra le devoly de teo am'izay izy vao nanazava ny secret-piainany am'izay de inona ny teneniny zaho izy izy nanatona an'lay lehilahy tsara tare de ny zavatra misy ozy izy ny teny fotsiny ozy izy hoe te ahay langue venao zaho izy tsy mahay de hoe te ahay za de akipio ary ny masonao 10 minitra taorina zao izy de haiko ny langue français sy anglais de nanomboka teo izy io lehilahy io tsy hitako itsony fa
miseho amiko amin'ny alalana nofy am'izay izy amin'ny alina amin'ny alalany nofy am'izay zany isehony de lasa mifankaty zareo roa kanefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny de araka ny teninao hoe amin'ny alina de tonga io vao ariva ny andro de tonga io lehilahy io de tena hoe ohatrandreny hoe mpivady reny mihitsy ao an-trano de tonga maraina de tsy hitandray nefa n'izy mbola mpianatra kizy tanora vehivavy tanora zany de ny zavatra nitranga rehefa ela zany ny ela de misy eo mivantana am'izay na atoandro na alina ity fanahy manambady ty mitsika eo zany resaka fanahy manambady fa maka endrika lela tsara tare zany de ny olona rehetrarehetra zay mba manambara fitiavana am'ty zazavavy ity dia vonon'io fanahy manambady io daholo firozy izy zay ny lehilahy manadaladalana ka raha vao manaiky aho izy a de vonono le fanahy manambady daholo le olona rehetrarehetra ary misy tantara tena hoe mampalahelo ara ny tantarainy hoe misy ankizy vavy kely izy namako ara de eny andalana eny aho izy de ohatrany fanina tapoka zay de mba ohatrany hoe io vehivavy io zany ankizy kely io ny vavaka zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy ohatrotra zao de inona zavatra nitranga ao izy ny tafia le devoly koa izy ty kizy vavy kely ty satria tsy ampiery de tratrany ihany koa de ny zavatra nitranga zany hoe zay daholo zany ny zavatra nisy teo amin'ny tantaram-piainan'io vehivavy io fa rehefa natao ny délivrance de nitenenina hoe io tsy lehilahy tsara tarebe araka ny teninao tsy araka ny hitanao anatina nofy tsy araka ny hitanao araka ny seho endrika taminao io voaka avy tao anaty taxi be iny fa devoly faran'zay ratsy io ary tsisy jereny io fa amin'ny fotoana ianao mahita an'io de ohatr' zao mipaozin'io de nandeha foana mo fotoambavaka de tonga mivavaka de ny feo ansisa nafantaran'io vehivavy io anazy hoe ity le devoly satria le feo any tsy niova fa le endriny tonga de niova de nanomboka teo izy tonga de izy hoe ay ve ohatr' zany le izy marina ozy izy le teninareo apôstôly fa za tsy nino fa hoe izy ara tsara tarebeko izy ara tsara fanahabeko izy ara manome vola ho anahy izy ara ohatr' zao fa tao ariana n'zay am'izay de nampahorinyty fanahy ty raha nabavy zany hoe hatram'izay mifankaty zareo fa tao arianan'zay am'izay de nampahoriny zao ny zavatra nyteneniny hoe misy fotoana ozy izy io fanahy manambady io manome vola fa tsy avelany ikarakarako ny ray aman-dreniko na ny écolage zay any am-pianarana aza de tsy azo aloha amin'io vola io fa zavatra ratsy foana ozy no asainy ataoko endanandray anao manao mission ohatr' zao sy ohatr' zao de nefa lizy io za mahantra zany hoe ny fanahy manambady de mampahantra ary ny fanahy manambady dia mahatonga fikorotanana eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiarahamonina satria raha jerentsika zao ny tenin'Andriamanitra teo de nisy fikorotanana ange teo amin'ny zanak'Israela rehefa tonga avy ny safitany reto olona reto jereo tsara hoe nahita ny taranaky ny Nefilima tao izahay dia ny taranaky ny Nefilima de ny taranaky ny Anakita ozy izy de jereo tsara fa nisy tsy fifampitoviza-kevitra tao amin'reto Israely reto korotana ny Israely tsy nety niakatra tao amin'ny tany Kanana ny Israely fa Josoas Kaleba irery ihany no sany teny hoe sakafo atsika ireo hanina ho atsika ireo natolotr'Andriamanitra teo anatreha atsika ireo fa reto olona sasany reto zany de nanakivy ary natonga fikorotanana goavana be mihitsy jereo fa niady mihitsy zareo tao de zay mahatonga le mpivady miady matetika ange zay mahatonga le mpifankaty miady matetika ange satria korotan'lay fanahy manambady izy na hoe ravaravan'le fanahy manambady le fifankatiavana sy le firaisan-tsaina eo amin'ilay tokantrano eo amin'ilay mpivady eo amin'ny mpianaka eo amin'ny olona anankiroa zay hoe eritreritra fa hiditra ao anatin'ny tokantrano de voakorotana tanteraka ka ity resaka fanahy manambady ity zany de farany zavatra tena zava-doza ary manahirana fa olona ara-panahy ihany mahatakatra an'io satria jereo fa i Josoas Kaleba de anisan'ny lehilahin'Andriamanitra olona avolenta amin'ny ara-panahy natazana zava-panahy fa retsy moa zany nandeha tamin'ny nofo beany de tsy mahita an'le voninahitr'Andriamanitra ka ny olona ara-panahy ihany mahafantatra hoe zao ny zavatra misy zao fomba hiadivana amin'io satria vao nijery Josoa jery Kaleba ty hoe sakafo atsika ireo fa rehetra indray miteny hoe tany mandevona ny ao tsy ho resitsika ny olona ao de ohatr'izay daholo le olona tratra le fanahy manambady kivikivy ketraketraka tokantrano de asarotam-piaro anisan'ny tena mibahanao tsany mihitsy ohatra zao misy lehilahy anankiray manana vehivavy anankiray manambady zany vita soratra de na tsy vita soratra ary nataoko hoe mbola tsy vita vodiondro sy ny karazany akory ary rehefa hoe iny zany ny olona miaraka aminy de ny zavatra mitranga misy asarotam-piaro ao ahoana moa ny afatarana le asarotam-piaro
vo mandeha ny andalana ohatra hoe fampitatana izy anakoroa mitodika le lehilahy sendra mijery olika olona eny amin'ny trottoir eny zany na mijery tsy fantako zay jerevany any de fa ozy le vehivavy iza mijerevanao any misasarotam-piaro zany ao tara kely le lehilahy mody ohatra hoe tamin'ny 9 alina izy vao tonga fa manindry ianao ny tara be misasarotam-piaro zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany misy SMS tonga ao anaty finday misy appel am'le téléphone tsy maintsy fanontaniana petraka hoe iza ny nandefan'iny inona mivoasoratra ao iza le niantso teo inona ny lazainy tonga de fanontaniana be tsisy hevitra mihitsy zay zany maneho an'le hoe fahasarotam-piaro tsy ho tany saiko fa be deaibe amintsika ny mahafantatra an'izany a ho antsika efa manana tokantrano ka eto zany zay nyteneniko zay aloha zany a ho an'io olona eto ambonin'ny tany de satria moa zany reto fanahana ny filima reto le antsony hoe fana manambady a fana manambady zany hoe fanaratsy manambady zanak'olombelona resaka fanabadiana zany ka misy fahasarotam-piaro ao ilay vehivavy na ilay lehilahy gejainy a na alainy vady mety manana heritreritra ihany a mba tianambady satria ino moa zany fanahy ino hitany ao anaty nofo iny manana fanirinana izy ety ivelany hoe tena mba haka vady am'izay mba hanambady vehivavy tsara am'izay ozy le lehilahy na anambady ozy le vehivavy manana fanirinana am'izay de ity le fanahy manambady ty satria tiany lay vehivavy fatorany tiany lay lehilahy fatorany de saro-piaro izy de zay no mahatonga hoe tafasaraka amin'ny olo tiany foana ilay vehivavy na ilay lehilahy be deaibe ngery apôstôly Matthieu misy lehilahy tena tsisy olona mijery mihitsy io na eny an-dalana ary na tsara tare ny antony mahatonga azy tsisy mijery eny no ny asarotam-piaro le fanahy manambady de salibona an'le fanahy manambady voaingana zany anao délivrance na vehivavy anankiray io vehivavy io a isaky ny mahita azy ny olona de matahotra de zaho ozy apôstôly a zay olona mahita rehetra matahotra de jerevako izy maninona ho azy ao ianao io ka tsy saiko ozy izy fa na iresaka amiko ary izy efa miandry ana iteny hoe ary anao zany ohatra mampitahotra be ngam zay ngam anao anatin'ny heritreriny fa za tsy niteny satria mpanompon'Andriamanitra de tsy tonga teo mihitsy le devoly ianao tsisy problème za ozy izy any ampiasana ozy izy a miresaka amin'ny directeur tamitavikeo le directeur ohatry ny tonga de tsy te hirarahana mihitsy hoe ndana aloha ianao mivoaka fa miasa ay le directeur matahotra manontany namako a de ny namako lasa misitasitaka amiko daholo fa matahotra misy zavatra mampitahotra raha ny tokony izy zany tokony mba hanana vady tsara fa vo mijery azy le lehilahy tonga de mandositra raikitra ny délivrance natao délivrance le vehivavy nametrahana tanana teo amin'ny kibo rehefa fanahy manambady reny moa zany matetika ao anaty kibo izy mipetraka nametrahana tanana teo amin'ny kibo le vehivavy a nietsika le devoly tonga de nivadika feo an-dehilahy be ny feon'le vehivavy aza mikitikitika n'ity vadiko ty anao izy izy de gaga fa ino ny ty mahazo anao a vadinao izy io olombelona nge io enao fanahy dana mitady fanahy any ambadika any raha ohatra ho aka mahita fa ny olombelona tsy azo ny fanahy laina vady sady anao devoly miala amin'ny vehivavy io anao de nitomany teo am'izay feo ana lehilahy be a fa nitomany oka mo efa mataonany maro ange zany niaraka tamin'ity vadiko ty de ho sarana tsy maintsy miala amin'io vehivavy io anao na tianao na tsy tianao androany ihany ho nangoronetana le fanahy manambady tao arinan'iny am'izay a lasa ny sandratra tao amin'ny toeram-piasana mpampianatra lay vehivavy sandratra izy mbola tsy manambady izy fa tonga de nahita fitita am'le mpampiasa niova be ny endriny tsy salibona le fanahy manambady intsony izy zany hoe le fanahy manambady zany a ho fanakanany lay nony am'le fahasarotam-piaro de sakana n'le olona tsy anambady raha olona efa manambady zany nitratra le fanahy manambady araka ny teny apôstôly Matthieu teo mafisiko hoe misy fikorontananao mangatsika tsika ianareo efa manana tokantrano lazainareo indraindray fa hoe efa lozika ny zavatra mihitsy ho resaka hoe tsisy fifankatiavana tsony satria olona roapolo taona kosa ve fanambady apôstôly de mbola isinina ihany fa de efa mandeha pahazara tena milaza aminareo a fa misy fanahy manambady miasa ao anatin'ny olona efa vita soratra zany mihitsy lay lehilahy mijery ny vadiny tonga de tsy tiany mihitsy lay vehivavy mijery ny lehilahy tonga de tsy tiany mihitsy nefa nio ihany le vadiny nefa nio ihany le vadiny de ny ambeteny ao anatin'ny tokantrano tsy napoziko mihitsy aiza le enao taloha aiza le enao tamin'ny 1985 ianao tam'izany mahafinaritra be ah mihitsy na firesaka ao tsy niova izy fa niantitra fotsiny fa no le fisily le fanahy manambady ny tena anaporofona an'le tokantrano misy fanahy manambady apôstôly Matthieu a ny anankiray am'ireo na le lehilahy na le vehivavy tena mitady fitiavana mafy mihitsy fa tsy mahazo mihitsy na kely ary ady foana anazy vao mba mitaraina kely enao nge tena tsy mirarana mihitsy fa tsy hitanao ve za miasa be io tsy hitanao ve za ohatry zao io vadika any le resaka de vao miteny moa le anankiray hoe mitady vola zany de miasa saina sy ohatrohatry zany a de tonga de mangina tsisy fifankatiavana tsony farany moa zany
raha le lehilahy zany misy fanamanambady na ilay vehivavy misy fanamanambady misaraka ary zareo ny farany misaraka de rehefa misaraka zany de samy alifaly le fanamanambady rehefa avy eo marina be zay ary eto zany de tia ampafantatra ny olona anisan'ny zavatra sombainy ty fanahy manambady ty ny fomba fijery ny fomba fijery hovainy satria jereo tsara tsika moa zany tsy miala am'lay tenin'Andriamanitra teo hoe nahita ny taranaky ny nefilima tao zay nahita zany hoe ny fijeriny masonao no sombainy voalohany de zay na tonga an'le olona hoe rehefa tratra ny fanahy manambady io vao mijery ny vadiny de hafa be ny fijeriny azy olona tena veritreretiny ratsy tare be ny fijeriny azy tsisy ilaina azy na hoe ratsy toetra be nefa tsy zay ny nahitany azy tamin'ny voalohany apôstôly fa olona tsara tsara toetra satry ny ahitany foana satry ny tsy sara toerana mihitsy matoa ianao resy lahatra napiditra an'io hoe ao amin'ny tokantranonao nanao soratra tamin'io dikan'izay nisy fahatsarana tao amin'le vadinao fa jereo tsara fa rehefa tratra n'lay fanahy manambady ianao a de miovatra amin'ny fijerinao miovatra amin'ny toe-tsaina ny toe-tsaina tratran'io daholo ary ny toe-tsain'ny olona anankiray efa tratrana fanahy manambady toe-tsain'ny olona tsy vonina androso fa emotra satria jereo fa tsy mahazo miditra ao amin'ny tany kanana ozy izy tsika ozy reto olona reto fa tany mandevina ny ao maty ao tsika tsisy hevitra ny ao de zay daholo zany ny toe-tsain'ny olona rehefa tratra ny fanahy manambady io toe-tsaina reraka toe-tsain'ny olona tsy vonina hivoatra ary ny fanahy manambady a de manakana fitahina manakana fitahina be de be no tokatrano rehefa korotaniny io ka rehefa mandenge ny ady tsisy fitahina tonga ao rehefa mikorotana nge nareo mivady tsy mifankaty nge nareo tsy misy fitahina tonga zany ao fa adiny tonga ao fantrana ny tonga ao tsy afaka andova fitahina mihitsy ny olona anankiray a rehefa salibona n'ty fanahy manambady ty na miaraka am'ty fanahy manambady ty avelantsika eo iny amin'iny apôstôly fa itsika moa eto zany miresaka zava-panahy zava-panahy hoe fanahy manambady resaka ara-panahy daholo zany de tena misy ary zay fanahy manambady zay ary tena mbola miasa izay fanahy manambady zay satria am'izao vaninandro zao voalaza baiboly fa rehefa tamin'ny andro noa ny amaro ny zanak'olombelona teto ambonin'ny tany ary maro ihany koa ny zanaka vavin'ny olona teto ambonin'ny tany tamin'ny andro noa efa betsaka ny vehivavy tamin'ny andro ny mosesy betsaka ny vehivavy indrindra ka am'izao andro iainantsika zao maro de maro ny olona eto ambonin'ny tany ary efa tena betsaka mihoatra no tamin'izany fotoana zany ny abetsahan'ny olona rehetra de tena misy zany ty fanahy manambady ty ary mbola miasa fa ivadika kely ny fanontaniako eto satria nisy ny fijoroana vavolombelona ny eto mpaminany teto am'ty onjam-peo ty makasika ny am'lay hoe marobea raha ny fanahy manambady eto ambonin'ny tany zany efa misy nefa ny mbola miampy an'reto fanahy na voaka avy tany anaty elo reto zay hoe olona fa efa fanahy izy am'izao fotoana zao a na voaka avy tao anaty elo reto be de be am'reto olona zay mihaino antsika reto no mety ny salasala na mametraka fanontaniana hoe tena misy ve le fivoahan'le olona avy any anaty elo tena marina ve fa tena voaka avy tany anaty elo marina ireto fanahina olombelona zay very reto de tonga eto ambonin'ny tany am'izao fotoana izao maro amin'ny olona mety mametraka zay fanontaniana zay ary misy na de pino raha mety misalasala afaka mba azavainao ve hoe ahoana marina ny porofo makasika an'izay anamafisatsika azy ao anatin'izany aminan'ny Jehova rehefa miteny tsy miteny amampaminany azy moa zany mazava ho azy zavatra marina no teneniny amampaminany azy de zavatra ara-pana lalina be io zany tsy tovizany mpaminany amin'ny pastera rehetrarehetra ny pastera zany baiboly ny eo amban'ny masony de baiboly no vakiny ary mamaky baiboly ary izy fa mialatsiny fa ataoko mahitsy hoe mbola misy heviteny ihany ao na sariteny tsy tafavoaka tsara ho hita maso azavaina amin'ny olona fa resaka hoe tantara sotry zay fa ny mampiavaka ny mpaminany Jehova zany de misy zavatra lalina any amin'ny tsy hita masotsika any ary eo le mitaky an'lay finono lay finono hoe minoany mpaminany de ambinina ianareo am'le zavatra lalina zay tatarainy raha mihaino an'ireny angenao apôstôly Mateo tsy mino ny olona be de be ny tsy mino nefa zay eto androany de anamafy sy anamarina ara baiboly hoe marina sa diso zany hoe olona any amin'ny elo
araka ny fanazavan'ny mpaminany de hoe betsaka loatra le olona verany amin'ny elo am'izao tsika miresaka zao tafavoaka ary izy zao iza no cible voalohany iza no iaviny voalohany iza nandeha ampaoriny tsy reo ray aman-dreniny zay nanaka anazy tamin'ny fivavahana na avery azy tany amin'ny elo zany hoe raha diniana zany rehefa nareo amalifaty mihitsy no iavin'ireo oety ambonin'ny tany indray tsy piana tsara mihitsy tsy hoe olombelona tonga nofo izy zany rehefa mivoaka avy any amin'ny elo fa fanala ifanavy any amin'ny elo iny mihitsy izy no mivoaka ara-baiboly ve zany hoe fanavy any amin'ny elo zany no mivoaka satsia zay ny fanontaniana mipetraka ara-baiboly satsia donc amaky baiboly tsika jerevantsika kely any ambokin'ny Isaia andiny tsoratra masina anankiroa no vakitsika anamarinatsika azy Isaia toko fa 7 Isaia toko fa 7 ny andininy fahasivy Isaia toko fa 7 ny andininy fahasivy sady mianatra ihany ny pino tsiraray avy rehefa misy olona mba mametraka fanotaninany am'izay de mazava tsara aminao ny fampianarana am'izay fotoan'izay Isaia toko fa 7 ny andininy fahasivy vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe taitra ny fiaina tsy hita eo amin'ny fiaina tsy hita io misy un na a ny any amin'ny baibolinao any de ry ambany ary milaza manao hoe Seola Seola zany mitovy hevitra amin'ny Seola de elo ao resaka elo zany tsika hoe taitra ny elo any ambany nony aminao mba hitsenanao amin'ny fiavinao ity zany manambara tsara mihitsy ny amin'ny hoe le elo taitra rehefa misy olona ho any amin'ny elo zany misy olona mpanota na olona miverin-dalana ka maty tao anatin'izay fotoana izay taitra ny elo miomana ohatran'ireny mihoatra lavitra ny fampakaram-bady mihitsy ny omanany mataitra zany ndray misy sakafo zany ndray misy sakafo zany ndray misy sakafo iaviny ny olona iny hitsenany ny olona iny ny any an-danitra zany ny olona maty ka tafiditra any an-danitra de fitsenana makotrokotroka be fifaliana be tena fifaliana be sy fety be mihitsy nitsenana ny olombovonjy any an-danitra fa ny ao amin'ny elo koa kay zany apôstôly Mateo taitra mihitsy ny elo rehefa misy olona tonga koa fa misy olona ho avy ary vonona hitsena azy mihitsy la elo de nitoy any tantara de zao mamoa ny matoto hitsenanao izy dia ireny biby lava rehetra tambonin'ny tany aingany hiala amin'ny seza fiandrianany ny mpanjaka ny firenena rehetra eto zany zao ny elo no mamoa an'le matoto io le matoto le ntenen'ny mpaminany io foazina le matoto zany hoe misy matoto mivoaka avy any amin'ny elo zay ny anankiray de vakitsika kely ndraiky eo amin'ny Samuela voalohany toko faharoa avereniko azavaina izy rehetrarehetra rehefa avy eo Samuela voalohany toko faharoa ty ndray zany vavaka fisaorany ihany izy ty rehefa nahazo zaza izy de zao ny vavaka nataony ny andininy fahenina Samuela voalohany toko faharoa ny andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Jehova no mahafaty sy mahavelona izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana ary maninona tsara hoe raha lasanapavy ary mampitsangana avery kely izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita le fiaina tsy hita eto mbola Seola ihany mbola lay elo ihany nresaka eto de sady mampidina any Andriamanitra no mampitsangana zany hoe vitan'Andriamanitra ny mandefa olona ho any amin'ny elo rehefa tsy mibebaka izy rehefa tsy miala amin'ny fahotana izy vitan'Andriamanitra ihany koa mampitsangana an'ireo olona zay efa ao amin'ny elo no atsangana indray eto zany le zavatra mitranga hito araka ny afatr'Andriamanitra nomenany mpaminan'ny Jehova de zao feno ny elo ary tsy atonona intsony tena voaka atao le olona de ny olo-kafa ndray napidira de olona hafa zay ina zany mbola vaovao be zany matina corona sy ny zavatra nafaty azy tao anatina fahotana napidirina tao amin'ny elo hita tsara raha baiboly zany eto fa Andriamanitra mihitsy manana le toetra mandefa makany sy manangana zany hoe afaka mamoaka olona ao izy tsy didin'olombelona izy tsy didin'olombelona izy hoe tsy marina zany aiza koa mbola isy olona any amin'ny elo de ivoaka io toetra n'Andriamanitra ny mandefa olona amin'ny fiaina tsy hita ary manangana olona avy amin'ny fiaina tsy hita indray ka eto zany de mampitandrina antsika rehetra izay mandray an'ity afatra ity fa efa mitranga ary misy aretina be mihitsy entina izy ireo hitondra fampahoriana valifaty ho an'ny olona
ho an'ny olona na fianakaviany na mety anao no namono azy na mety nampirafy ianao de namono tena ny vadinao na mety ny sakananao ny zanakao tsy nety nandeha vavaka de maty tao anatin'le fahotany na nipozininao ny zanakao na ny vadinao mety tianambady olo-kavatany ianao de nipozininao le vadinao vita soratra de maty na tsy fantatro zay zavatra nataonao na afaty an'le olona tany amin'ny elo de tady idio tsara raha lasianabavy malala fa efa natsangan'Andriamanitra ary efa isaky tsy hoe mbola voaosikafana de mbola voavoaka efa any ake le olona efa mivoaka any ake le fanahy matotoa ny endriny ary efa natsangan'Andriamanitra izy zany navoaka avy tao izy navoaka avy tao ny makany an-danitra apôstôly anamafisako kely voalaza baiboly manko nisy an'ilay lehilahy anankiray mpanan-karena zay very de natazana ny lazarosy eny amin'ny lanitra de ozy ny tenin'ny Abrahama hoe ny avy aty tsy mahazo makany aminareo ary ny avy any aminareo tsy mahazo maka aty zany hoe lanitra sy ely io ny olona avy any anaty eny tsy afaka ho any an-danitra itsony fa afaka mivoaka avy ao anaty eny hoe ty ambonin'ny tany aloha mafisina tsara manko hoe ahoana moa zany ny fieritreretiny ole de mbola voaka ve zany ny olona avy any anaty elo ohatrao ny makany an-danitra tsy azon'ireo diavina satria mpanoto reo matoa izy olona very zay egalina tsy afaka miditra lanitra satria ny lanitra masina ny lanitra feno fahamarinana ny lanitra ny mpanota tsy hoany dikan'izay zany satria mety misy mamery reto olona reto hoe ahoana ary ny tenin'ny Abrahama tamin'ny lay lehilahy mpanan-karena hoe ny aveny aminareo tsy afaka maky ety ny avy ety tsy afaka ohatrao ny lanitra ny tsy azon'zareo idira any an-danitra fa lay fivoahany zareo avy tao anatin'ny elo kosa afaka mivezivezy ety ambonin'ny tany ireo satria Andriamanitra manam-pahefana anala an'ireo tao anangana an'ireo tao hoe ndanary mba hatateraka ny soratra masina apôstôly mivezivezy ety izy fa fanahy ho an'ny olona zany mahatakatra ara-panana mety be deaibe manko ny olona efa nanompo samby taloha apôstôly Mateo be deaibe ny olona efa nanao reny karazana ara-marchand rehetrarehetra reny zany reny ayady sy ny karazany reny nanao méditation efa nisokatra ny masom-panahany mahita an'ireo mivantana za tsy miraro hoe amangy any atokantranotsika izy fa ny olona efa nanao an'izay mahita mivantana de jerevantsika nge nisy mpanompon'Andriamanitra anakay efa tatsy zavatra ohatrohatrin'izao zavatra mitranga izao nefa mpanompon'Andriamanitra tena mijoro fa kitsika kely ngeny amin'ny bokin'ny Salamo hoe Salamo minova samy mahita an'izany Salamo zany avokoa isika Salamo fa 9:10 Salamo fa 9:10 manomboka ny 9 makitsika azy tsy maninona Salamo fa 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izao tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy resaka fifonana zany tsika eto satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy dia iantso raha mbola velona koa ino tsara am'izay ny 17 ny odidina tamiko ny famatorany fahafatesana ray zay ary nahazoany fahorian'ny fiaina tsy hita ino tsara zany nahazoany fahorian'ny fiaina tsy hita nahita fahoriana sy alahelo aho dia niantso ny anaran'i Jehova ao mifona aminao aho vonjeo ny fanahiko mamindra fosimarina Jehova eny miantra Andriamanitsika miaro ny kely saina Jehova reraka ao dia namonjy ahy izy eo zany nijerevantsika eo ny 17 milamlaza hoe miverenao amin'ny fitsaranao ry fanahiko fa Jehova efa nanisy soanao i Davida mpanjaka eto no miresaka ny zavatra resahan'i Davida mpanjaka eto nisy fotoana izy tafalatsaka tao anatina fahotana de izy tao anatin'iny fahotana tao anatin'iny tsy fatanterahana iny de ony voalazany satria nisy fibebahana nataony zany tao de ny antony tonga azy tena tsy maintsy ny bebaka tena tsy maintsy nanova ny lalany de zao ny 17 ny odidina tamiko kosa izy ny famatoran'ny fahafatesana zany hoe ambava ahoana ny fahafatesana zany Davida voafatotra le fahafatesana faharoa nahazoany fahorian'ny fiaina tsy hita raha lasy anabavy malala nisy zavatra viainy amin'ny fiaina tsy hita napahory any Davida mpanjaka tamin'izany ora sy fotoana izany tsy tafavoaka velona tao anatin'izany fampahoriany zany izy raha tsy ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra indray de Andriamanitra no namerina ny fanahano amin'ny fitsaharana satria Jehova efa nanisy soa azo ny voalazan'ny Baiboly eto zany de hita proof voamarina ara-Baiboly fa misy tokoa ireo fanavy any amin'ny elo navoaka an'Andriamanitra ety ambony tany andeha malifaty ny olona tsy misy tombo kase avy amin'Andriamanitra raha olona mivavaka ianao
misy tombo-kase ao anatin'ny fahamarinana misy fanantenanany aminao fa raha olona ny verin-dalana ianao maheno aho mety olombelona nana fotoana anao a tsy fantatro mety vokatry ny tsifisina de nandalo ady mavy de miverin-dalana tena mampitandrina anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo hita moa zany tsy resaka fampitahorana ny atao eto fa fanambarana ny marina amintsika hoe zao nge ny any amin'ny tontolo ara-panahy satria tsika mahita ny ety ivelany foana io hitantsika io fa ny fiainana nge fanasy nofo e tsy nofo foana nyjerevana fa jerevana ny tontolo mpanahy misy an'izay fanahy zay miakatrany zany am'izao fotoana zao sasany zao efa misy tafiditra ndreo mitondra aretina atsona hoe fiaina tsy hita de any amin'ny faritra ny tamatavy zao am'izao fotoana zao apôstôly Mateo efa ripadripaky ny aretina ny olona mararina tazo gripa be ary mamono mafata mihitsy reraka ny mpitsabo mandray an'ireo olona reo any akaiky ranomasina vetivety de tonga ry zareo de za zany mampiomana antsika rehetrarehetra hoe ndao hitodika aingana amin'Andriamanitra andao andeha angataka tombo-kase amin'Andriamanitra aingana indrindra ianao mety hoe namony zanaka nanala zaza apôstôly Mateo iny zaza kely iny hitondra korotana iny sady tezitra iny na iny vadinao iny na iny praitapo aminao iny na tsy fantako ny namanao na tsy fantatro na iza ny vononana nanaovanao ratsy ka maty any amin'ny elo amaly faty izy dikan'izay zany ndao hiaraka hivavaka aingana raha efa raha ao anatin'ny fahotana zany ianao maheno mibeba aingana elao aingana le fahotana mba handraisanao tombo-kase satria mbola tsy maty akory ianao de efa hijaly tahaka ny Davida hoe nahazo any fahoriny ny fiaina tsy hita mbola velona tety ambonin'ny tany ange izy raha lasiana-bavy de efa napahorina fanavy any amin'ny fiaina tsy hita fiverenan-dalana kely fotsiny fiverenan-dalana kely de efa napahorina fanavy any misy fampahorina avy any amin'ny fiaina tsy hita nefa izy olona velona eto ambonin'ny tany mino afa voaray anao ny afatra olona velona ety ambonin'ny tany afaka apahorina reo fanareo dikan'izay zany tahaka ny nataon'ny Davida teto nibebaka izy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy de niantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova mifona aminao aho vonjeo ny fanahiko misy fibebahana nataon'ny Davida tao aorianany fibebahana ilay famatoran'ny fahafatesany ary niala tamin'ilay fampahoriny ny fiaina tsy hita apôstôly Mateo raha sitrapon'ny tompo moa zany tokony ny mpaminany no eto nambara zavatra be deaibe ihany koa izy fa no ny antony zay tsy ahafahany tonga eto fa maro be ny zavatra atao sy ny zavatra homanina maro ny zavatra misy de ity zavatra ity zany tsara pita ampiny anisan'ny fijoroana vavolombelona moa izy ity zany pita amintsika rehetrarehetra araka ny voalaza mpaminany zay misy fotoana izy manapita an'izany zavatra zany amin'ny apôstôly hoe zao sy zao daholo ange ny zavatra misy indrindra rehefa miala aina ny olona de iresaka ao amin'ny olona anankiray zay mpanota na olona tsy mivavaka eto zany hoe ho an'ny olona tsy mety mivavaka mihitsy na ny olona manota zay tena hoe manao fiainana zao tontolo zao tsy mba matsiaro an'izany Andriamanitra zany tsy mba matsiaro an'izany fotoam-bavaka zany raha mba hivavaka raha de amin'ireny fotoana taom-baovao kely reny ihany mba krismasy ihany mba handray bombao kely ary am-piangonana ary zay fotsiny no mamaky azy de araka ny voalazany afatry mpaminany moa zany fijoroana vavolombelona nataoko eto araka zavatra napitany sy fijoroana vavolombelona netiny tamintsika de zao hoe ny olona anankiray mpanota tsy mba mivavaka fa tena manao fiainana eto ambonin'ny tany ary tena tsy meritreritra ny amin'io fanainy io dia tadidio fa ny devoly de manoratra zay tantaram-piainanao rehetra hatramin'ny fahakelinao mandra-pahafatinao hatramin'ny ora sy ny segondra rehetra zay nanaovanao adalàna na nanaovanao ny zavatra rehetra de voasoratry ny devoly ao anatina boky kely zany hoe ohatrany hoe boky fitadidiana kely de mbola ety an-tany zany de fa soratana hoe tamin'ny ora ohatry zao nanao an'izao ndray ihany nanao an'izao tamin'ny fotoana ohatry zao de nisotro toka izy de mandry atatatra tamin'ny fotoana ohatry zao izy niloka tamin'ny fotoana ohatry zao teto izy niorakoraka tamina spectacle teto ndray izy de namony vady teto izy niady taman'olona teto izy tery voasoratra ny devoly ho an'ny olona tsy mivavaka le resaka eto mino fa idiranao makasika ny olona
mivavaka ka miverin-dalana rehefa avy eo fa ho an'ny olona le tena tsy mivavaka zany dia ny devoly a no mandray an-tsoratra ny tantaram-piainany rehetrarehetra izy mbola velona eto ambonin'ny tany de hoy ny mpaminany hoe rehefa maty am'izay olona io rehefa maty de izy a ny vatany zany ohatrany hoe matoretsy ambadiketo tsy matsiaro ninina fa amin'ny fotoana miala zany ny ainy de le fanahan'le olona eo akaikin'ilay vatantenany ihany de atolotry le devoly azy miboky kely iny miboky kely misy ny tantaram-piainany ray manontolo iny mbola tsy mivatana any anaty elo a fa mbola vao eto ambonin'ny tany izy le andrasam-paty iny hoe andrasana ny fatiny de anaovana alitory de tsy haiko tsony de sotrony olona kafe sy mihinanany olona mofo dipaina fotsiny de amin'iny zany le olona maty a ny fanahany omeny le devoly le boky kely am'izay hoe ito de vakio daholo ny tantaram-piainanao teto ambonin'ny tany rehetrarehetra fa ny vatany anefa tsy efa tsy mahetsika tsony de vao soratra ao daholo izy mipaminany a hatramin'ny olona ohatra zany hoe raha ataoko hoe namisavin'ny olona zany le olona de maty nefa izy tsy mpivavaka de vao soratra hoe ianona ny namisavy anao na ianona ny nanapoizina anao de maty anao io fa le olona anakiray izay maty kosa tsy afaka mbola mamaly izy zany ao fa mahita fotsiny hoe io ary le olona namono azy na io le olona nanisavy azy fa te amaly fa tsy afaka namaly ohatra ihany koa zany hoe ny atony navery azy de zao ohatra hoe sakana ny ray aman-dreniny ohatra hoe misy tanora ankizy zao a te hivavaka andeha amin'ny fahamarinana fa tsy ny eken'ny ray aman-dreniny mihitsy hivavaka fa netiny tany amin'ny fampotsampy de vao soratra hoe ny ray aman-dreninao de nitondranao taty amin'ny doany tamin'ny oro zao nitondranao tary na de te vavaka renao de ohatr' zao de amin'ny fotoana le ankizy na le tanora na le olona maty a de misoratra eo zay kanefa n'izy te amaly faty an'ilay ray aman-dreniny te hoe te hiteny fa tsy na ny ray aman-dreny ary tsy maheno an'ilay zavatra teneniny satria efa fanahy izy alohany vatany any anaty elo be de be zany zavatra mitranga ao anaty zany hoe arakaraka le zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'le olona tsy nivavaka zany a ny zavatra misy rehefa maty le olona alohany andehana anaty elo de omeny devoly azy miboky kely iny zao anefa ny zavatra mitranga araka ny tentsika teo reto olona very reto mpanoty reto ny mpanota aloha zany resako hoe te olona tsy mivavaka very any anaty elo ary izy nandritra ny fotoana maro nefa n'izy nomena ny boky kely io ary izy na de tonga ny anaty elo any ara de apatsiahivony satana azy daholo ny zavatra rehetrarehetra nisy aminy de ohatra zany ataoko ohatra hoe nisy lehilahy anakiray nanambady a de mivonon'ny rafivaviny le vadiny na mivonon'ny rafilahany lay vadiny de maty ohatra de tamin'ny fotoana izy mena ny boky kely io de voasoratra hoe olona ohatr' zao no namono ny vadinao enao a rafilahanao ihany no namono anao enao a rafivavinao ihany namono anao ianona ny nanapoizina anao ianona ny nanao an'izao taminao ianona ny tifotra basy anao ohatra zany ho an'ny olona ambonimbony hoe ianona no nitifotra anao tamin'ny basy na ianona nanao an'izao taminao de nampahoriana tany anaty elo ary reo olona reo fanahy reo zany nijaly firy-taona tany firy-taona ankehitriny reo navoaka avy tao araka ny tenitsika hoe araka ny tenin'ny mpaminany hoe navoaka ary reo olona reo niala avy tao anaty elo manahoana am'izay ary ny fahatezerana reto mivoaka avy tao tsarony daholo am'izay hoe afaka avy ato a fa ianona le namono ana ianona le nitifotra ana ianona le nanisavy ana ianona ny naka mivadiko ianona ny nanao an'izao ana ny dadako nandraratsy ny vavaka nandraratsy andeha vavaka de very a de mivoaka avy tany reo tsy maintsy amaly faty an'le olona zay nanao ratsy azy teto ambonin'ny tany eto zany tsy fampiororona mihitsy a fa tena fanambarana ny zava-misy araka ny fijoroana vavolombelona nataony mpaminany miala avy any reo tsy olona hoe any an-danitra fa olona avy any anaty elo zany hoe olona ratsy lobe zany olona tena hoe ratsy saina tena hoe zavatra ho ataony avy any de amaly zay nanao ratsy azy fotsiny ahoana ary ny fomba hidiran'io zany a hivatanan'io satria araka ny tenin'ny mpaminany de hoe isa tokantrano any amin'ny tokantrano zay nisy azy taloha no hivatana izy ka raha hitsofoka ao anatin'ny tokantranonao zany lay olona lay fanahin'le olona avy tany anaty elo ohatra hoe lay rafilahanao mivononao ahoana zany ny anjohanao ao zay velona ao anatin'ny tokantrano de miomana fa tsy maintsy amaly anao izy de zay le tanteraka le hoe valy faty valy namononao azy de tsy maintsy mamaly faty izy zay le hoe valy faty de ohatr'izay koa zany reto ray aman-dreny reto
zay nandrara ny zanany tsy hivavaka tsy maintsy amaly reto zaza reto hoe avy aminao n navery avy any anatelo de tsy maintsy ampahory anao izy efa ninao efa antitra be inona tsony ataonao ianao koa moa tsy mivavaka ihany koa tsy sery anoeranao nio sady tombo-kase tsy anananao ianao miaantitra zao vao iazakazaka andeha hivavaka nefa ninao rehefa tsy afaka mitsangany ambony fandriana tsony akehitriny ohatra na mety malemy akehitriny ohatra de ahoana ary mifampahorin'ireo fanahy ratsy reo na reo olona avy any anaty elo reo anao am'izao fotoana izao tsy hoe fampiororona ho ale izy fa fanambarana moa zany le izy araka fijoroana vavolombelona nety mimpaminany marobe zany ny zavatra ho potiky indrindra ny olona zay nanao ratsy an'izy ireo tsy maintsy amaly ny ratsy nataonao taminy izy satria izy efa fanahy ratsy zay koa izy koa matoa izy very anaty elo hoe galy efa tsisy ilaina azy efa ratsy ny ao anatin'ny sainy sy ny fony ampiasainy devoly izy ampahory anao zany mahatonga anao angendrandray manonofy ohatra nkendakendaina angatra zany misy matoto araka mivoalaza amin'ny baiboly teo hoe hitsangana anana ny matoto anangatra ao anatin'ny tokantrano misy mandendehany amin'ny tohatrano izy zany misy olona mivoazy mivaravarana nefa tsy hita hoe izy reny zavatra amin'ny tantara reny nge zany ho tanteraka am'izao fotoana zao le hoe any de misy mandendeha misy mikarakara ao anatin'ny lakozia de misy manasa vili misy mipopoka amin'ny vilany misy manofa vary amin'ny sahafa sy ny etsy andaniny ho tanteraka zany zao am'izao fotoana zao satria ao amin'ny tranon'le olona le fanahavyany anaty elo no mipetraka ko any ny tranoniko de manahoana zany reny olona ohatra hoe misy trano lova avy amin'ny razambe reny hoavy daholo ry hoavy dadabe ry bebe mianakavy sy ny tsy fantatra tsony de ahoana zany ka io ny tranony de nefa ny mety anao zanaka nanao zay tsy nety taminy hoe vonona malaky dadabe na volona malaky misy karazan'olona mako manao an'izay te andova malaky izy de ny ray aman-dreniny ihany vonony tena misy zany apôstôly mainka andova le areny izy de efa antitranitra de ataony am'izay zay ahafaty an'io aingana mba andovaniny ny sasany ary moa hoe rehefa maty zareo ny ray aman-dreniny de amidy le tanyrazana de fanontaniana petrako aminao zany raha ohatra hoe nividy tanyrazan'olona ianao na nividy tranon'olona ianao hoe tranon'olona efa natsangana teo an'le razambe taloha no vidinao nefa nyreo mivoaka avy any anaty elo fantany tsara hoe etsy ny loatranonay ohatra zao ery ananina zay ohatra ery anjanahary na ohatra ery pasapity na enitosy na eny mamasina na tsy haiko tsony talatamaty na any mahitsy talata volon'ondry de zay zavatra zay zany manahoana tsy maintsy vatanany izy ka na tsy le zanany tsony ary ny ao fa ianao efa mividy tsy tia lalan'izany izy fa mety voaroka tapoka ianao de zay koa mety mahatonga anao lasa ohatrany hoe te hiala ao am'le trano fa misy olona mandehandeha hoe tsy napoziko ohatr'izao ty trano ty tak'izay any tsy mividy an'ity fa to ohatra misy lolo zay moa filaza sasany hoe misy lolo fa reo fanavy any anaty elo reo am'izay zany zao ny vatanao de reo am'izay no ahatonga anao tsy tafapetraka ao anatin'ny tokantranonao faharoa araka voalaza mpaminany any koa ny ankizy ozy izy hatreo amin'ny 7 taona ny midina de afaka hitan'ireo fanamivoaka avy any anaty elo reo mivantana ny ankizy de afaka hitan'ireo mivantana ozy izy de misy fotoana le ankizy tonga de toratorana ho azy eny na olona salama be de toratorana ho azy ny fiseho an'ireo ihany koa de maheny fofona mialatsiny amin'ilay fiteny ho antsika rehetrarehetra maheny fofona maimbo ozy izy ohatra hoe maheny fofona maimbo ianao atranao fofopaty ohatrohatr'izay zany le izy na mahita aloka mainty rahatra am'izay zany ianao tsy nahita an'izany izy tsisy an'izany aloka mainty zany hanomboka zao ianao manonofo misy an'izay de efa ao izy zany efa tonga izy satria efa tonga eto Madagasikara zany le ohatra hoe olona teto Madagasikara izy mipetraka de efa tonga aty zany zareo ny akakamarony zareo am'izao ora sy fotoana izao na maneny koa na maneny ny alika moa zany rehefa mandalo zareo amin'ny alina de mitomany ny alika ohatran'ireny alika le mitomany mpamosavy vao mandalo ny mpamosavy de mitomany mitabataba daholo izy mianakavy eo am'le tanàna de zay ihany koa zany fomba fisehoany hoe zany ry zareo ka ireto fanahy reto zany amma izy efa sady tsy nivavaka azy zay de manana fara tsy toetra be de ahoana zany ny olona tsisy tombo-kase satria voalaza hoe ny olona tsisy tombo-kase na nytokantrano tsisy tombo-kase dia ho aripaka izy ireo mandritra ny 5 volana apôstôly nisy lehilahy anankiray apôstôly Mateo nijoro vavolombelona
io lehilahy io zany nitezaina tamina fivavahana efa nanompo an'Andriamanitra foana izy zany nanomboka fa kely a ka hatramin'izy tonga teo amin'ny fa 7 taona ny 7 taona 20 taona teo eo zany eo manko le ankizy manomboka taitaitra amin'izay amin'ny fiainan'izao tontolo izao de njoro vavolombelona zany izy a vavaka sabata mihitsy io lehilahy io a de njoro vavolombelona teo izy za tena nivavaka ary tena nanao asan'Andriamanitra de manenjika an'ireny fotoana rehetrarehetra misy fivoriana misy asan'Andriamanitra atao de miazakazaka manenjika an'ireny tatio arina ozy izy a nisy fivoriana zay a ny rahanay mpiara-mivavaka tao anatin'io a nahita zazavavy anankiray le lehilahy nahita zazavavy anankiray a zay tiny de tafalatsaka moa zany izy a teny nitory ny fitiavana tamin'ilay vehivavy a de le vehivavy koa ngamba mety efa niandry vavany nalatsaka fotsiny a tonga de nanaiky avy hatrany de tsy zavady tsy voatazona andry zareo ty ilay fifankatiavana tao anatin'le fivavahana fa lasa tafalatsaka tao anatina fijangajangana zany izy anankiroa nefa n'izy mivavaka nefa n'izy mivavaka de niaraka tam'izay a tratrana fanamelohan-tena de niembotra lasa tonga tsy tonga tsy tonga zay zany zavatra nitranga lasa niverin-dalana zany ny namana nampahery foana hoe miverena nareo mivavaka sotrotrany izy te hiverina ohatra zay daholo manko re miverin-dalana reny izy te hiverina fa mijery an'ilay vehivavy izy dozy izy hoe tena sarotra amiko niala amin'ito tsy nieritreritra mifahafatesana mihitsy sao de matapoka tsy nieritreritra fa le vehivavy nijerevany hoe tena tiako ty vehivavy ty de tsy tafaverina mihitsy fa presaka ihany izy anankiroa ahoany tsika ty sotrotry zany atsika nge mbola tanora dao aloha anao fiainana de eo tsika mahita nytoyany rehefa avy eo tsy tafaverina tamin'Andriamanitra tsony le lehilahy nefa tena nalaza tao am-piangonana navita zavatra ndray andro am'izay izy a tafiditra tao anatina asa anankiray zany a reny asa fivarotana drogue reny de varotra an'ireny le lehilahy de misy lehibe andreo tena patron tena efa multimilliardaire zany a no manome baiko hoe ndany ianao mandeha nomena moto reny boldor reny zany izy a reny 600 cc 1000 cc reny nomena an'ireny izy ndany ianao mandeha manatitra nyty drogue ty a ary amin'ny tanàna ohatra zao ary amin'ny toerana ohatra zao izy zany ohatra ny hoe karazana livreur indray zany izy mpanatitra zay zany tena asany tao anatin'le orinasa de mandeha foana tena mandeha manatitra any de tsy tratra mihitsy tsy solana mihitsy de ndray arivariva ny rahan'lay patron zany andeha anatitra an'io karazana kolingeza be io zany zakana moto mo zany izy mazava ho azy fa zavatra amina million vidin'le izy andeha hoaterina amina toerana anankiray de somary tara kely izy tam'izay ora 6 taona izay a de ny moto noentiny moa zany mazava ho azy moto somary mandeha mafy de tena nandeha mafy ary tena nandeha mafy dia nisy polisy anankiray zay nanakana anazy a tamina lalana mahitsy be ohatrandreny aty amintsika rocade reny zany de ny sakanana polisy mihitsy izy sakanan'le polisy de nijerevan'le polisy maso amaso tsara mihitsy izy tam'izay fotoana zay a kasika nanaovany reny le kasika le intégral le tonga de misarona daholo ny tarehy rehetrarehetra fa sokafana fotsiny le vitre de maso fotsiny mipotra eo de nijerevan'le polisy tsara maso amaso izy de ozy le polisy manao hoe mandiana ianao moramora zay fotsiny tenen'le polisy fa tsy nanontany le polisy zany hoe aseo ny papier anao ny permis ny karazana fa mandiana ianao moramora vo nandrehany zay le lehilahy de velomina ny moto de lasa de nandeha moramora dila tsy haiko hoe 50 mètres le polisy lasa indray ty le moto mafy be nandeha mafy be iny tampotampoka tao ny slifatra le moto a izy nodina tournant iny slifatra toa de dododododo tonga de maty tsisy ny raisina itsony izy maty io apôstôly maty io tsy nijanona teo ny tantara fa tonga de hitan'izy a any amina toerana feno fasana be mihitsy fasana hitanao reny le cimetière le fasana be le olo le mampitahotra be le ohatrany amin'ny film horreur mampitahotra be reny tsy azo andehanana rery amin'ny alina tonga tany ampivoany tany izy maizimaizina be mihitsy amin'io le toerana de nitodika izy de jerevany fasana daholo natahotra am'izay izy avy eo fasana de jerevany misy anaran'olona be de be le fasana de nahita anaran'olona sasany izy nahita anaran'ny namany de zavatra nitranga tao anatin'le zavatra hitan'izay a misy fasana sasany vaky miala ny tampon'le fasana zany de jerevany namany sasany mpiara mivavaka taminy namany tany am-piangonana miara manao asan'Andriamanitra misokatra ny
le fasana misy anarana neny vazamako matetika rehefa le mandevina olona any amin'ny toerana misy fandevenany reny zany a de asiny zareo sary mihitsy eo aletika andrareo anatin'le beton igny zany ny sary lolona de asiny vitre miaraka amin'ny narany de hita hoe ito zany no milevina ato de hitany teo daholo ny namany ihanito efa fanahy izy amin'io efa fanahy izy amin'io fotoana io a napahitana an'le izy ihany ito ary maninona ny fasana ny reto olona ireto a reto namako reto ozy izy a no misokatra de tampotampoka teo izy sendra nitodika nahita ny fasana nisy azy petraka eo am'le fasana tsara mihitsy ny sariny a miaraka amin'ny anarany gaga izy rehefa n'le fasana tena mbola sele tsara mihitsy mbola tena beton mbola mirafitra tsara tsy voakitika mihitsy fa mbola le paozin'le fasana tsy misokatra le fasana de taitra be izy hoe fa ahoana izy zany fa misy inona ary zao izy izy to eto anefa jereko ny fasana koa izy mbola tsy maharaka an'le izy mihitsy inona io zavatra mitranga io fa eritreretiny hoe apahitana fotsiny zany izy de nametra-pantany maninona ary retsy fasana retsy nisy nangalatra ny taolany ianina fa inona ny tokony atao de lasa izy niasakasaka nandeha nitady olona tsy nahita olona mihitsy tady olona tsy nahita sendra nanao hitsindalana tamina fasana izy jerevana izy tafiditra eo ampovoan'le fasana izy amin'io eo ampovoany tsy hen'ny marary ny ranjony ka sianao zao le fasana tsy voakasika ntsony tsy mety voaray zay zavatra rehetrarehetra teo izy vao tonga saina hoe fananga am'za ty maty nga am'za ty fa mbola tsy voavaliny le fanontaniana hoe fa maninona neny namany misokatra ny fasana maninona ny azony tsy misokatra le fasana no heveriny fa nisy mpangalatra tolapaty nangalatra ny tolambalony namany zay mpiara-mivavaka tamin'ny fahiny zany tampotampoka teo nisy lehilahy namirapiratra be tonga teo mazava ho azy moa zany tonga de nazava be teo am'le faritra nisy azy satria maizina be eny am'le toerana misy ale fasana ohatrany reny eny apasapito reny ety amin'ny arabe le pavia fotsiny hitatsika eo de ana fa rehefa miditra any anatiny eny tonga de raharaha be eny de nazava be teo am'le toerana zay ny fijoroany vavolombelona zany de gaga izy fa izy ianao izy izy de zao izy izy no Anaël de gaga izy nametraka zay vanontany zao izy no anjely mpiambina anao de gaga izy efa ahoana zao izy ny mpiambina anao ary anjely niaro anao sy nitaizanao atramy fakelinao fantatro tsara mihitsy anao nanomboka enao voateraka ozy izy le anjely taminy a de nirahan'Andriamanitra andeha iambina anao tadidinao ve enao izy nisy fotoana enao ny lalao tamina toerana anankiray somary nisy rano zay de latsaka tany anaty rano lay baolina anao de iny anao andeha akan'le izy am'le rano lalina be de nisakanako ianao hitako avokoa ny fotoana ny tombony ny taonanao a tao anatin'izay fotoana ny ainanao 20 taona zay io le anjely piaro azy mpiambina azy mihitsy hitako ianao izy ianao mandeha mianatra de za miaraka aminao foana mandeha mianatra ianao tokony ho tratrana accident ianao de za miaro anao foana marary ianao a de za manasitrana anao hitako avokoa ny fiainanao ianao nandeha nivavaka reny faly be tam'ireny ozy izy faly eo anatrehan'ny tompo satria ny olona endrasako ny olona ambenako ny olona nanirahana de tena mivavaka ary tena faly na hitanao a mandeha manao alim-bavaka mandeha manao anjara fanapahana mandeha mivavaka foana mafana fo misy taona ianao reraka avy manao asan'Andriamanitra fa za eo akaikinao foana mampahery anao manolo-tsaina anao foana ozy izy ty le anjely ty de faly ery izy mihaino an'le tantara amin'io a izy io amin'io fa maty izy amin'io mbola tsy tonga saina izy io inona io mahazo azy io de faly izy zany ve ianao ve mpiambina ary nanino ianao izy izy lay lehilahy atao tsy hitako mihitsy ka tsy mbola nanona zoa ozy izy le anjely zany niseho taminao mivantana fa miasa aty amin'ny tontolo tsy hita maso a manolo-tsaina anao miaro anao raha misy loza manome mipitsika anao raha ohatra hoe misy favalo mitady amona anao de mitaridalana anao hoe ary lalana na ohatra zao atao na ohatra zao mianatra ianao de za manolo-tsaina anao anatin'ny zany rehetrarehetra zany de tadidinao ve ozy izy ianao niaraka tamin'le vehivavy ohatra zao iny de nanomboka tsy nivavaka itsony ianao nanomboka teo izy izy ny fotoana nampalahelo ahy indrindra tamin'ny fiarahako taminao satria napietry ana teo anatrehan'Andriamanitra ianao noho ny fielanao tamin'ny fanompona an'Andriamanitra noho ny fitiavana vehivavy ole anjely eo de zany ve ozy izy tadidiko zany ozy izy lay lehilahy nanomboka teo ianao niala tamin'ny fanompona an'Andriamanitra de niaina tamin'ny fanaon'izao tontolo zao de nanomboka niasa ianao satria efa nihevitra ny hoavinao ianao satria anambady ngamba ny programanao de niasa am'izay ianao nitady asa tafiditra tao anatina asa ratsy ianao
ianao mieritreritra hoe livreur fotsiny nampanatitra entana fotsiny ny andraikitra anao anatin'le izy de eritretinao hoe tsy misy olana eo anatrehan'Andriamanitra tadidinao ve ianao izy izy a nandeha mafy be nitondra moto de nisy polisy anankiray ozy izy a nanakana anao de nampitandrina anao hoe mandehana moramora ianao tadidika ino izy izy le lehilahy za ino izy izy le anjely naka endrika polisy eny amina matetika eny amin'ny rokady zany tsy de misy polisy zany satria tobila mandeha mafy be daholo ny eny fa tamin'io ndray mitoraka io zany fantatry lay anjely fa io ny fotoana hafatesan'ity olona indrasany ity de naka endrika olombelona mihitsy izy netiny nananarana an'io zazalahy io hoe mandehana moramora ianao de raha tsaronao no jerevako masomaso ianao tamin'izay fotoana zay fa saingy tsy afaka nanakana anao fotsiny aho hoe ajanao ny moto io de aza mandehana ianao fa ho fatangenao aloha hoe tsy zoako zany ozy izy le anjely fa ny andraikitro a de mitantana anao mampianatra anao miaro anao fa amin'ny fotoana tahaka an'ireny kosa rehefa niala tamin'Andriamanitra ianao tsy manana fahefana be aminao intsony a satria niala tamin'Andriamanitra ianao za ozy izy le polisy nanakana anao iny sakanako ianao tamin'iny fotoana iny a tsy andeha mafy mba iaro anao ena amin'ny fahafatesana raha tafialanao le izy kanjo ianao vao niala teo a de vao mainao nandeha mafy maty ianao io inona ozy izy le efa maty ve za efa maty ianao io ozy izy lay anjely aizako efa maty ianao io de isika zao izy izy a efa atio arina ny enlèvement ny fampakarana olo-masina nampahitana azy zany naseho azy zany enlèvement hoana ozy izy fampakarana olo-masina ao efa ny olo-masina rehetra izay nanompo an'Andriamanitra efa tafakatra any an-danitra daholo hitanao io reo fasana namanao mpiara-mivavaka aminao misokatra reo efa nitsangana tamin'ny maty namanao de nitafiny tsy fahalovana de efa niakatra any an-danitra amin'ny fitsanganana maty le fitsanganana maty voalohany indrindra zany le olo-masina zay nanompo an'Andriamanitra ka maty talohan'ny fiavian'ny tompo a dia mitsangana amin'ny maty izy aloha zany a de miakatra any an-danitra amin'ny enlèvement fa ianao izy izy a io fasana anao mbola tsy vaky io tsy voakitika io tavelao ianao fa tsy nitsangana tamin'ny maty amin'ny fitsanganan'ny olo-masina fa ianao zany iandro ny fitsanganan'ny maty a ilay fiavian'i Jesosy mitafy lamba miosindra iady amin'izao tontolo zao de nareo le ho atsangana ho tsaraina zany ve ozy izy za ozy izy lay anjely malahelo satria ny faniriko taminao a de iaraka ho any an-danitra isika rehefa tapitra zao tontolo zao de ny programako voalohany indrindra aminao a de hoentiko ianao andeha hitety ny lapan'Andriamanitra za mihitsy ny andeha hitary-dalana anao hoe ity no ohatry zao ity ny lapa-fiandrianana za mihitsy no hitary-dalana ity ny tranonao ity ny zavatra ny aretinao tany ambony tany ireto ny karazana jardin sy vokatry ny aretanao tany ambony tany za zany mba faniriko hoe mahafinaritra ty zazy ty taminy ianao mbola nanompo an'Andriamanitra nanana fanantenana be ozy izy lay anjely mpiambina azy a tena hoe hitondra anao ary ho faly a mahitanao amin'izany fotoana zany satria azo voninahitra ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra satria voavonjy ny olona ny indrasako saingy ankehitriny malahelo noho ny aminao izy lay anjely satria tsy maintsy hisaraka eto tsika de hisaraka ahoana andeha hiverina any an-danitra ekerina fa tsy maintsy hifaly hiditra any an-danitra kanefa malahelo satria ny andraikitra nametrahana tsy voavonjy izany rehetra zany nefa izy lay anjely noho ny am'ditra ny fonao ihany noho ny fitiavanao vehivavy noho ny fitiavanao fahotana de tsy afaka nanakana anao satria tompo-tsafidy ny olombelona ety ambonin'ny tany rakitra am'izay nitomany lay lehilahy nitomany lay lehilahy hoe aza manary aza vela irereto ary anaela vo niala le anjely niakatra lasa maizina be teo amin'ilay toerana tapaka lay zavatra hitany taitra tamin'ny toromasony izy apôstôly so ihany fa aika izy io matory fa napahitan'Andriamanitra anazy ao anatin'ilay fotoanany izy miverin-dalana natory iny nanarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fahotana io hoe zaokay zao ny mahazo anao raha vao tsy miverina amin'Andriamanitra ianao niala teo izy vao mifoty eo ambony fandriana tany am-piangonana ny nahitana azy voalohany indrindra fa tena riel ozy izy apôstôly zany fijoroana vavolombely zany zavatra hitako zany fa miverina amin'Andriamanitra izy am'izao ora sy fotoana izao zany no entiko ananarana antsika rehetrarehetra hoe enjana be ho an'ny mpiverin-dalana raha mbola tafaverina ihany ianao raha mbola misy fitiavana an'Andriamanitra ihany ianao
raha mbola matsapa ihany ianao anatin'ny fonao ao hoe mbola mila manompo an'Andriamanitra ary ny hafarako dia any an-danitra fa zatsy ho any amin'ny elo zany rapitso sabata aingany tonga de manaova dingana miverina amin'Andriamanitra sao anenina isika sao efa tsy mitsangana maty vo sanatria hoe ahoana satria raha vao tsy tafatsangana maty ianao fampakarina ny olo-masina tsy maintsy hiatrika fitsarana ianao ny chance-ny olona eo amin'ny fitsarana zany apôstôly Matthieu vitsy vitsy zany ny olona afaka eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra io nge voatsipona tramokely any kely indrindra fomba fitenao de efa hotsiponina eo ny zavatra jerevany masinao de efa hotsiponina eo ny zavatra enon'ny sofinao de efa hotsiponina eo ny fomba fitafinao de efa hotsiponina eo ny feritreretanao ny ao anatin'ny fonao ny tompo miteny zay mitsiritra vehivavy mila azy de efa mijangajanga ny akamaroan'ny olona nge apôstôly Matthieu iza ny vehivavy tsy tsiritiny iza ny lehilahy tsy tsiritiny izany de efa hitsarana antsika sakafo hoanitsika ary efa hitsarana antsika vola atsika any aposy ara efa miapanga atsika vola tehirizina any amin'ny banky miapanga mbola misy mbola ho avy ny fotoana ampianarana an'izany raha eny amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany ny eritreretinao azahoana hoe eny vao isy ina re zany ny filazana zany hoe isy famonjena faraparany tena milaza aminao afa kely ny finoko fa ho atsika manompo an'Andriamanitra efa mivavaka ny fampakarana olo-masina voalohany na ny fitsanganany maty amin'ny olo-masina voalohany amin'le trompetra maneny voalohany ino no antenaitsika mba tsy misy fitsarana vovonjy amin'iny tonga de any an-danitra ianao zany na eno an'izany témoignage zany apôstôly Matthieu fa tena nangoritsina hoe io anjely miaraka amiko ke zany amza manompo an'Andriamanitra io faly izy ary manana fanantenana lehibe mihitsy izy zany manosika de rehefa tonga zany ka sanatra iny zany tsy voavonjy ianao de tsy maintsy ho aseho aminao io anjelinao io anambara ny alahelony sy ny fadisompanantenany ny aminao de na de noho ny am'le anjely fotsiny ara ve tsy mampalahelo be mihitsy apôstôly Matthieu hoe mba tokony tam'zana eno an'izay témoignage zay tena nitomany aloha zany fa tsy teo masolona za tsy nitomany fa tomany taty ambadika rehefa mivavaka de tena nitomany hoe ay Jesosy malalako engany ka mba tsotratra an'izany fa isorona an'Andriamanitra fahitana naseho an'Andriamanitra an'le lehilahy atram'izao zany lehilahy zany vavaka tena mijoro tady an'Andriamanitra mihitsy mananatra ny olona ny verin-dalana aleo nareo tsy ataoko hoe miverin-dalana fa aleo ataoko hoe nakabahany nareo zany zay no ataoko anaranareo misy karazan'olona manko apôstôly Matthieu docteur Cornelius moa tena mpiteny an'izy ity hoe rehefa epita tatatra ataony amin'ny teny vahiny zay le izy fa tena moa tsy de mahay miteny vahiny firy rehefa epita tatatra de mila makabahana kely zay vao misaoty fa raha eo amin'le moron'le tatatra eo ianao ny isaoty tonga de ao ampovoan'le tatatra eo ianao no milatsaka fa miemitra kely izy le miemitra iny tsy andeha hiverin-dalana akory fa hiemitra akabahana mahazo elan tsara mihitsy verina avy any am'izay izy tonga de misaoty tafavoaka de ohatr'izay ihany koa ianareo miverin-dalana ekena fa niemitra ianareo fa andao ny fiemoranareo tsy atao hoe fiemorana ho any amin'ny elo fiemorana makabahana iverenanao rehefa aveo tena tsofina rano de paseo daholo ny olona teo alohanareo fa mafy zany makany amin'ny elo zany apôstôly Matthieu ary samihafa mihitsy ny toerana misy ny olona mpanota be tsy mivavaka hatram'izay ny ainany any amin'ny elo sy ny toeran'ny olona efa nanandrany ny tenin'Andriamanitra na ny fanomezany ino tsara ny voalazany bokin'ny Hebreo fa izay ozy izy efa nandray ny teny fikasan'Andriamanitra na efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra ka nanota indray tsy azo avozina itsony ho amin'ny fifonany zany apôstôly mpiandry diakona presbitera mopera zay andraikitra nisanao tany ka ny iverin-dalana ianao manao antsoavo andro any ho anao zany afatra izany ndao hiverina amin'ny fahamarinana isika ary rehefa hiverina hivavaka ihany de tonga de fivavahana marina no hivavahana atokano an'Andriamanitra ny andro sisa iainanao raha lasana bavy ary isika miverin-dalana raha hiverina amin'Andriamanitra tsy mampifilafila an'Andriamanitra na manambitamby intsony isika fa manonitra io fiverenanao io oneranao ilay fotoana laninao hatram'izay tamin'ny fiverenan-dalana tena fanonerana tsy mampifilafila tsony zany tsy hoe rehefa te hivavaka de mivavaka rehefa tsy te hivavaka de tsy mivavaka fa tena hoe manonitra tena manao viverin'ny aina mitady an'Andriamanitra
verina ny fahamarinana zay mpanompon'andriamanitra ato amin'ny FKMM tia be atsika rehetra na de niverin-dalana firy taona renao tianay foana zay mbola mahatonga anay mitabataba eto miantso atsika satria fotoana iverenanao amin'andriamanitra o apôstôly Mateo oetona namafisana kely farany an'izay zavatra zay satria be deaibe reto olona reto manontany hoe inona ary ny tokony ataonay inona zany ny vaolana tokony ho ataonay satria misy amin'izy reto zany zao hoe niverin-dalana misy tena tsy nivavaka mihitsy resy lahatra izy ankehitriny apôstôly hoe anomboka anao dingana ary na niverin-dalana na vao hivavaka mihitsy azao fa matahotra ny elo inona ny tokony atao maro amin'izy ireo mety manamelo tena apôstôly ary zay mety mahatonga azy tsy andeha hivavaka hoe za ve efa navita an'izao sosao de hiverina hivavaka ndeha hivavaka mbola ho raisin'Andriamanitra vea nefa za efa nijangajanga nefa za efa namono olona za efa navita an'izao za taloha ny azakazaka tamin'ny fampony zao ohatr' zao de mety manamelo tena izy namenatra de jerentsika ty ten'Andriamanitra araka le vakitsika teo amin'ny Salamo fa 9 de vakiko manomboka amin'ny 9 hoe niodidina tamiko izy ny famatoran'ny fahafatesana ny ary ny azonay ny fahorian'ny fiainatsika nahita fahoriana sy alahelo aho de niantso ny anaran'i Jehova hoe aho Jehova mifona aminao aho vonjeo ny fanahiko resaka fanahy zany mivonjeny eto satria fanahy no mahatonga atsika mitabataba eto amin'ny onjam-po eto mba ho famonjena ny fanahy reto olona reto hoe niantso an'i Jehova ozy izy de nifona ary faharoa nitaraina hoe vonjeo ny fanahiko mamindra fo mamindra fo sy marina Jehova eny miantra Andriamantsika miaro ny kely saina Jehova reraka ao dia namonjy ahy izy miverina ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko fa miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko fa Jehova efa nanisy soa anao dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tongoko tamin'ny fahatafotohinana andeha eo anatrehan'i Jehova aho eo amin'ny tany velona aho amen zany hoe mety manontany reto olona reto apôstôly ahoana ny ataonay inona ny tokony ataonay de ny zavatra netiny Davida nafahany verina teo anatrehan'Andriamanitra raha sendra lavo izy de voalohany ozy hoe izy zany hoe afaka tamin'ny fiaina tsy hita izy zany hoe afaka tamin'ny fahaverezana afaka tamin'ny elo rehefa niantso an'Andriamanitra aloha voalohany niantso an'Andriamanitra satria hoe niantso an' Jehova aho niantso ny anaran'i Jehova zay zany le ilaina le mivavaka satria raha tsy mivavaka ianao tsy afaka hiantso ny anaran'Andriamanitra raha mipetraka fotsiny am'izao ianao tsy afaka hiantso ny anaran'Andriamanitra faharoa mila fifonana ary tsy hoe fifonana fa fibebahana lalina de zay le tenao hoe fiovana le fibebahana mako miova ohatra hoe sotrotoka izy taloha tsy misotro izy ankehitriny ohatra hoe nifoka zava-mahadomely izy taloha de tsy mifoka intsony izy ankehitriny jangajanga izy taloha tsy nijangajanga intsony izy ankehitriny zay zany le atao hoe fibebahana de mila mibebaka le olona fa Andriamanitra tompoko mety miteny hoe de mbola amindran'Andriamanitra fovy raha ny olona anankiray vonona hiala amin'ny ratsy fanaony Andriamanitra mpamindra fo sy marina ao Baiboly satria hoe mamindra fo sy marina Jehova eny miantra Andriamantsika de hoy izy miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko ho an'ny olona miverin-dalana zany na ho an'ny olona zay niala tamin'ny fahamarinana efa nitsahatra tamin'ny fitsarana sy ny fiadanana ny fanahintsika ny akamaroan'ny olona zay efa nanompo an'Andriamanitra na niaraka tamin'Andriamanitra niadana ny fanahy io zany mety hoe mandalondalo ady ny nofo fa ny fanahy miadana mahita fitsarana teo anatrehan'Andriamanitra de hoy Davida rehefa avy nifona sy mibebaka ary nitaraina tamin'Andriamanitra hoe miverena ho amin'ny fitsaranao ry fanahiko dikan'izay ny fanahin'ny olona anankiray verin-dalana de tsy misy fitsarana fa mijaly de araka ny fijoroana vavolombelona nentinao teo hoe jere moa le lehilahy miverin-dalana fa tebiteby am'izay izy hoe anina fa soa ihany fa mbola velona ka raha mbola velona ny olona anankiray misy atenainany aminy hitanina mpitiavana daholo zany tsika rehetra tongava ianareo mpiverin-dalana raha tonga mivavaka ianao Andriamanitra ny andehananao asa menatra zay manko ny olona mpiverin-dalana menatra jerefa ny olona de iteny zao ny olona antany efa taiza foana ianao ko maninona mora manontany fa fomba ny olona manontany an'izany zay fa tongava ianao rapitso ho anareo zay mbola tsy nivavaka mihitsy na mpianonja-peo fotsiny mbola tsy nivavaka mihitsy tongava rapitso vavaka be io rapitso io manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoam-bavaka izany